azo antoka ny fiomanantsika tsirairay avy hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zao. Ny fanatrehan'Andriamanitra tsy hoe tonga izy rehefa tononona, fa ny fanatrehan'Andriamanitra dia mihoatra lavitra noho izay le hoe omniprésence zay, fa aversika matetika ilay satria misy fotoantsika manafangaro an'izay zavatra zay, la présence de Dieu sy ny omniprésence de Dieu. Maha-eo an'Andriamanitra sy ny fiasany sy ny fahitan'Andriamanitra anao tsotro zao fotsiny tsy fanaovany inona tsy mitovy zany, mitombony. Zay le vakitsika foana amin'ny Salamo 7:30, Psaume 133, ny amin'ny tombony hoe fiarahan'ny zanak'Andriamanitra mivory lanina eo amin'ny toerana anankiray, dia mahatonga ny bénédiction mirotsaka, mahatonga ny onction milatsaka. Mitaritako ny fanahintsika androany Matthieu 28:20, et voici je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Teneny eo akaikinao hoe isan'andro. Isan'andro hozy Jesosy. Indro momba anareo mandrakariva. Ny teny malagasy dikanao mandrakariva dia du matin au soir. Du matin au soir. Zany hoe tsy miala aminao mihitsiny izy. Nananatoka be Jesosy rehefa nandehandeha tetỳ ambony tany ao amin'izao toko 9:29, Jean 8:29. Fa izy ndray eo izy tsy niala mihitsy, tsy nisaraka tamiko mihitsy les présences. Tena kaikanao ianao hoe mahatsapa ny présence de Dieu foana. Be da be ny kristianina mieritreritra be mihitsy hoe discernement des esprits, hoe dans discernement des esprits, le hoe mahatsapa fanahy maloto. Ny zavatra tokony tsapanao voalohany, satria ianao no mitondra les présences de Dieu, des présences de Dieu. Amen. Reo zazy ireo zao raha mijery any Esterasy Joshua dia tsy manatahotra mihitsy izy rehefa miaraka aminay, satria fantany hoe papasy maman io. Fa reo vao iny fois zay ka ohatra hoe tsy hitany maso, ohatra hoe misy fotoana zay ohatra hoe makany amina centre commercial anankiray dia apetraka izy eo amina misy le aire de jeu reny, dia tsy mahazo aina mihitsy izy raha tsy hitany maso arako hoe le temps miodikodiny eny zany, satria maneno les présences de Dieu, les présences du Père tena ilain'ilay zanaka. Iny mahatonga antsika tsy manatahotra ninina mihitsy. Le SMS rehefa nalefa tamin'ny maraina ny resaka momba ny invitation dia mety kasika inona moa zany, inona moa ny ilaina an'ity zavatra hoe nourris mes brebis, prends soin de mes brebis, nourris mes agneaux. De izy mety niteninareo hoe asanareo zany. Oui, asanay le izy. Nampatsiahivy ny fanahy masina antsika le izy androany eo amin'ny toerana izay nandrahan'Andriamanitra berger, manangana bergerie anankiray dia tadiditsika tsara hozy izy asay mba tadidiny olona tsara. Fa zay Psaume 23, raisiny Psaume 23. Rehefa mamaky psaume nareo, rehefa mamaky ny ten'Andriamanitra mihitsy no tena marina fa tsy ny psaume fotsiny. Dia efa miteny foana anareo fa ataovy hoe ohatranao le izy. Aza mieritreritra anareo hoe hienjana koa David zany fa vakio le izy. Ka voakitika amin'ny fonao dia izy ianao anaty lovako ity. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. C'est le message. Remarque ny Salamo 7:30 Jehovah mampiandry tsy hanan-java-mahaory. Zany ka assurance. Tsy misy zavatra mampahory. Dika zay peu importe ny zavatra mety mahazo anao androany sekolin'iny fa mana olana. Dika zay na mety misy olana ary amin'ny fiainanao aza tenenina mihitsy hoe olako. Satria tsy anao io. Ny anjaranao dia efa Jesosy ao anatiny ary compris amin'ilay tenen'i Jesosy hoe tout est accompli. Zany hoe famanana io olanao io androany nandraisanao azy. Amen. Fa ampinoany dia mivao azy le izy. Ampinoany. Tena hoe ampinoany.
que je respire, dia ataovy mihitsy tena ao anatin'le présence de Dieu, aza mijery eo akaikinao ahoana fomba fietsy, fomba fiainana. Fa le atmosfera zay misy ianao ankehitriny, le atmosfera no le fanan'Andriamanitra ao anatinao, dia aoka imany. Merci d'avoir étendu tes mains encore sur nous. Oh Seigneur, merci pour ton onction qui résout tout notre problème. Merci pour ta merci pour cette atmosphère. C'est une atmosphère divine, familiale. Et nous sommes soignés ici. Merci. Mila antsika sy mila fanantsika tsara
izay misy fotoana hoe mitrondro efa nataon'Andriamanitra hiaina anaty rano. Ny voromanidina efa nataony hiainany amin'ny habakabaka. Za mahatonga ilay vorona kely eo am-pifoloha reny na tadidinareo mijaly izy ao anatin'ilay gasy kely. Zany mahatonga reny poisson anatin'ny petit aquarium kely reny mora maty satria limité izy. Arosazay ihany koa zavak'Andriamanitra. Raha ohatra ao anatin'ny atmosphère divin ianao, raha ohatra ao anatin'izay présence de Dieu zay ianao dia mahatsiaro tena emprisonné zany. Le liberté anao lasa ohatry ny confiné zany ianao anatina toerana anankiray tsy afaka mivalapatra. Teneniny ray fa tena aoka izany présence zany tena tangible eo amin'ny fiainanao mihitsy manomboka androany. Ampatsahiro ao hoe fanahy masina fa ianao kay tena miaraka amiko mandrana tonga amin'ny fahataperana zao toizao. Jesosy ilay nilaza antsika fa tsy hamelanareo kamboty aho izy ho eo aminareo. Ifikiro zany teny zany, iaino zany teny zany dia ho hitanao sy tsapanao foana. Fa rehefa mitady ny fanatrehan'Andriamanitra ianao dia tsy any ivelany fa ato anatinao izy. Aokantsika ho lena ny fahasoavan'Andriamanitra androany. Aza vela ho taky ny ivelanao eto intsony ny voana. Jesosy, sasao Dio zay manajanao zay, manatritra anao zay amin'ity toerana ity Jesosy.
Sono si cercano se Jesus. Ci rese famana. Ci rese famana. Ci rese non fare su tutti. Ci rese mantenendo ti tanti. Fanfana non tu. Jesus sono appena non è vero. Farinin vetuula dalle beni un masmai. Sa che forza.